Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy fa 4 ny volana avrila 2025. Ry havana, anio aho dia anambara ny amin'ny zavatra niseho zany tato tokantranoko tamin'ny fotoana efa taona vitsy zay na nanarany tompo ahy. Ry havana, tena mampatahotra io tompo io rehefa tena hoe entitra izy, rehefa tena masika izy zany miteny amintsika zany ary tena tampoka le izy dia tena hoe nampiova hitanteraka mihitsy zany izay fomba naseho an'ny tompo zay zany ny amin'ny fahalebiazany teo anatrehako ny amin'izy ilay niteny zany nananatra mafy de mafy zany. Ka manasan'olo zako hiarivavaka amiko alohany hanambarako zany zavatra niseho. Ary koa zany misy ten'Andriamanitra fohy zany ovakiko ary azavaiko fohy momba ny amin'ny hoe isika zany dia mpanompo isika ka tokony tsika zany tena hoe anaja lay tompontsika mihitsy, tokony manaja lay tompontsika zany isika. Ry havana hiarivavaka aloha isika ametrahantsika izao fotoana izao eo ambany tanamaherin'i Jesosy tompo irery ihany. Hiarivavaka isika tompo. Jesosy ianao tokoa no tomponay sy Andriamanitray. Ianao rery ihany no mendrika omemboninahitra Jesosy ka mangataka aminao aho Jesosy. Oka ianao tompo no ampiteny ay izay tianao ambara ihany Jesosy, satria tompo Andriamanitra afo mandevina ianao ary tsy mivazivazy aminay zanak'olombelona ianao. Ka mangataka ny hery avy aminao Jesosy. Oka ianao anafina ay ao ambanin'ny tanamaherinao ary mangataka aminao Jesosy. Oka ianao mihitsy no hisandratra Jesosy. Ary oka ianao tompo hiaro ny ankohonako, hiaro ny tenako amin'ny ranao soa Jesosy. Oka koa ianao hiaro ny zanakao tsiraray avy eran-tany tompo amin'ny ranao soa. Jesosy malala mangataka ny fanahy masinao. Oka ianao fanahy masina hiteny amin'ny alalako, ka zay sitrakao ihany no aoka ho voambarako. Ikasianao ny zanakao tsiraray avy, anovanao ny tsiraray avy mba tena andeha amin'ny tahotra sy ny ovitra izay manao ny asanao, satria tsy anay ny asa fa anao fanahy masinao, anao Andriamanitra ny asa, anao Jesosy ny asa fa tsy anay. Ka misaotra anao Jesosy. Ny ranao tompo no mandoro ihany koa ny asany fahavalo rehetra. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa matasatana rehetra, zanatsipika zay mitady alefa ny anafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, raha vako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany fa miverana andavaky ny elo amin'ny aran'i Jesosy avy any Nazareta. Ka misaotra anao Jesosy, misandrata tompo, misandrata ambony indrindra, fa oka kosa Jesosy hiena tahaka ny teniny Jona mpanao batisa, fa oka anao kosa tompo hitombo hisandratra Jesosy ambony dia ambony dia ambony. Misaotra Jesosy satria Jesosy zaho tsy maintsy miena fa ianao kosa tompo tsy maintsy misandratra. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Ry hava malala amin'ny tompo, ny ten'Andriamanitra fohy dia fohy ovakiko dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 4:20 eo amin'ny 5:7 no ovakintsika zany ka hatramin'ny 5:9. Hoy ny tenin'ny tompo ovakiko amin'ny anarany. Izao Jona no nandresy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandresy nahita aho dia niankohoka hivavaka teo anoloan'ny tongotrilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Kanefa hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompona manao ihany aho, sady namany mpaminany rahalainao, sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Ry havana, eto zany tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny anjely dia mpanompo ohatrantsika ihany koa, namantsika izany.
ambarany tsara mihitsy amin'ny jaona eto hoe mpanompo na manao ihany aho, satria zany jaona dia izy zany nandoalika teo zany alohan'ny tongotry ilay anjely zany mba hivavaka, de ilay anjely zany nanakana azy ka ny teny hoe tandremo aza manao izao, fa mpanompo na manao ihany aho sady namany mpaminany rahalainao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity, Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Ry havana, mila tsika mahatsapa tsara fa mpanompo zany hoe mpiasa zany, mpiasa. Jesosy no tompo, raha izy no tompo dia mila isika manompo, manao tsara ny asa izay nomeny tompo ho ataontsika. Isika rehetra zanak'olombelona dia tokony ho mpanompon'i Jesosy avokoa. Tokony ianao hijoro foana ary koa anaraka an' Jesosy hiala amin'ny ratsy rehetra dia hanambara an' Jesosy eran-tany. Tokony izay mihitsy. Engany mba manana asa ianao ety ambonin'ity tany andalovana ity, satria matoa ianao tonga eto ambonin'ny tany dia misy antony izay. Ry havana, mifoha aza, raisy ny andraikitra anao, satria raha hiala ety ianao tonga ny andro ahafatesanao, na koa hoe mahatratratra amin'ny farany ianao amin'i Jesosy hampiakatra ny olona eny amin'ny raha alanitra. Ka raha ohatra nahatratra izany fotoana izany ianao nefa tsy nanao na inona na inona, fa very maina fotsiny fotoana nandalovanao tety ambonin'ny tany, dia ho very mandrakizay any amin'ny elo ny fanahinao. Ry havana, mila antsika tena hoe matahotra an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany toko 2 andininy 17 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny saro-po koa. Amen. Najanoko hatreo. Ry havana, tsy anazavabe ako fa ny raisiko eto dia ilay hoe ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, amin'ny fahatahorana rehetra. Ry havana, isika zany tokony tena hoe atahotra any tompo mafy dia mafy mihitsy satria tsika natsony hanompo azy, natsony isika ho zanany, natsony isika hiala amin'ny ratsy, natsony isika mba ho voavonjy ho any an-danitra. Ry havana, rehefa tsy ao amin'ny tompo isika dia any amin'ny afo be zany hafarantsika. Anambara aminao ny zavatra niseho tato tokantranoko efa taona maromaro mihitsy izay. Tamin'izay ny zanako vavy dia mbola tanatin'ny fahatanorana izany. Dia ny zavatra niseho zany dia tamin'izay fotoana izay zany dia ny zanako vavy zany nikasa hoe andeha any amin'ny fianakaviana anankiray. Dia ny zavatra niseho zany sakanako zany izy io tsy ho any, satria ny antony dia izao: ao amin'ny tranon'ilay olona dia misy fanompo-tsampy be dia be zany anatin'ny tranon'ilay olona izany. Dia za zany nanakana ny zanako zany hoe tsy andeha ho any zany satria tsy tiako izy zany atory any. Zay zany ny fievitro amin'ny mahazahako. Dia noho ny avy eo zany dia nisy zany ny fotoana namerenana hoe ho any izy zany. Dia tamin'ny fotoana io zany tao amin'ny chambre fatorian'ny zanako lahy zany no nisy anay zany tamin'izay fotoana zany, no niresaka zany ilay zanako vavy. Dia izy io zany mijoro eo amin'ny varavaran'ny zanako lahy zany izy io fa avy ao anatiny, zany hoe miditsy zany ny chambre-ny zanako lahy. Dia za zany mipetraka zany eo amin'ny amoron'ilay fandrianan'ny zanako lahy zany dia ilay zanako vavy zany mitsangana eo anoloako eo amin'ny varavarana. Midy amin'io zany varavarana fa ty anatiny zany izy amin'io dia zanako lahy zany mipetraka zany amin'ny seza, amin'ny sezan'ny birao zany alavidavitra kely anay eo zany. Dia noho ny avy eo zany izy miteny amiko zany hoe andeha ho any ohatran'izany zavatra nambarana zany. Za zany miteny hoe tsy makany ianao, fa raha mandeha makany ianao za zany nanao an'ity teny ity tena ambarako mihitsy ny teny nambarako raha mandeha makany ianao dia raha ohatra ianao ka hidiran'ny devoly any za tsy handroaka ny devoly aminao, satria zany tena hoe fahatsapako zany dia hoe tokony tsy ho any izy, satria zany amin'ilay toerana misy an'ilay fianakaviana io zany dia tena hoe misy fanompo-tsampy be zany ny ao amin'ilay
misy an'lay olona io zany. De za moa zany nanakana anazy tsy atory any. De ny zavatra niseho noho ny avy eo no ny efa niteny izay teny izay ahako. Le nambarako teo zany le hoe raha makany ianao ohatra hoe zavatra nambarako dia tsy androka ny devoly aminao raha ohatra sendra idiran'ny devoly avany ianao zany hoe misy sampy zany tafiditra anatin'le zanako zany ry havana zavatra niseho tampotampoka teo tonga de niova be mihitsy ny feo an'le zanako dia tonga zany izy io de tena hoe mijoro be mihitsy zany izy io eo an'loko zany. Niova mihitsy zany ny paoziny nijoro be zany eo an'loko eo am'le varavarana io zany kaiky varavarana io zany dia mijery anahy zany izy io ny fijeriny fijeriny anahy zany mipetraka ambany zany satria mipetraka amin'ny fandriana izy zany mitsangana de ny fijeriny azy tena hoe masika be zany sady entitra be mihitsy zany. Fa ambarako eto hoe le fahasikana amin'ny fijeriny dia tsy hoe tsy fahasikana zany hoe olona ratsy fanahy azavaiko tsara mantsy le izy dia niova zany ny feony tena entitra be tena hoe mafy be mihitsy zany dia ny te zany ny tompo zany no nandray ny contrôlany satria ambarako aminao ny antony. Ny ray sy ny tompo zany ny contrôlany dia ny te zany Jesosy avy amin'ny alalany ny teny mafy be anahako hoe tsy tadidiko firy zany lay tena hoe phrase tanteraka mba tsy hadiso fa ny tadidiko zany no ambarako de fonaoko amin'ny tompo raha ohatra ka hoe misy zany hoe tsy tena hoe atanteraka an'ilay phrase satria efa ntaonany maro Jesosy no malala satria ny tompo manatrika zany ny tompo malala zavatra ambara momba azy zany ny tompo rehefa tena ao aminazy zany isika. Dia ny te zany ny tompo tamin'ny alalany hoe ohatrany hoe izaho no mandidy amin'ny asako tsy maintsy manao ny asako ianao. Izaho no mampanao ny asa anao. Re zany ambaran'i Jesosy zany. Fa tsy za zany no miguide ny asan'Andriamanitra zany. Fa izay apetrany amiko zany de tsy maintsy ataoko. Tena ny teny mafy be zany io zanako io. Ny tompo zany ny teny tao amin'ny alalany. Dia ny te zany ny tompo hoe anao ohatran-drahanina va ianao. Misy zany olona mpanompon'Andriamanitra ny tonon'ny tompo. Fantako tsara mihitsy io mpanompon'Andriamanitra io. Tena hoe araka ny fitenena hoe manao tsirambina ny asan'Andriamanitra. Ry havana. De tena hoe nasika be zany ny tompo ny teny tamiko tamin'ny fotoana io. Hoe tsy mandidy aho zany. Ary tsy mahazo manao atsirambina ny asan'Andriamanitra. Ary tsy anahy ny asa fa an Jesosy ny asa. Mila mitandrina isika tompo, mila mitandrina isika. Rehefa ohatra misy olona tsy maintsy ataonao délivrance eo alohanao dia ataonao ny asa. Rehefa mentompo asa ianao dia tsy hoe kory hoe omeo vola ahako na hoe omeo azao ahako. Zay ianao vao mahazo fa tena zava-doza ny anjoanao nanjoa. Raha manao tsirambina ny asan'Andriamanitra isika. Tsy amin'ny vola mihitsy na hoe zay tiantsika atao anaovantsika ny asan'Andriamanitra fa araka ny sitrapon'i Jesosy irery ihany. Ry havana tena mafy be mihitsy ny teny tompo iaho verina kely ahako amin'ilay zavatra niseho. De ny te zany ny tompo entitra be ny teny zany tamin'ny alalan'ny zanako vavy. Hoe zay anirahako anao ohatra zany ambarany ohatrohatra zao ny ambarany hoe zay anirahako anao no ataonao. Zay andidiny azy zany no tsy maintsy ataoko satria azy ny asa satria mpanompo aho. Tanareo mpanompo zany isika rehefa tson'Andriamanitra. Izy tompo. Rehefa miasa tsika manolona tsy maintsy manatitra tsika lay patron. Ilay tompo eo anatrehantsika. Tsy maintsy manaja an'Andriamanitra tsika, tsy maintsy matahotra azy isika. Ry havana, ny toyany dia zavatra niseho no ny efa avy ny teny mafy be ay ny tompo dia no ny efa lasa zany ny tompo dia le zanako vavy zany ohatrany hoe nitolefaka kely zany amin'ny côtéany amin'ilay hery ny tompo ny ala tao anatiny zany dia izy zany taitra be zany mijery anahy. Dia za zany amin'io mitomany sady nangataka fona tamin'i Jesosy zany. Dia zavatra tsapany zany hony tamin'ny fotoana io dia izy zany tsy tao anatin'ny tena fa ohatrany hoe mijery ambony izy zany. Hita zany ava ambony kokoa zany izy zany hoe ny tompo zany nandray ny contrôle ny tenany dia izy zany niakatra ambony zany lay fanahiny dia mijery izy zany anako ambany zany ny ahitany anahy tena hoe ambanimbany kokoa. Ary tsy tadidiko hoe nahare feo ve izy sa tsy nahare feo. Ry havana, zay zavatra niseho. Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana
fa izay hafafintsika no ojinjaintsika, mandray ny vokatra ny ataontsika isika. Ny tompo rehefa tonga miteny ny tompo dia tsy azontsika ny mandà. Na dia nibebaka ary teo amin'ny fotoana io dia tsy ampy izany fibebahako izany. Tsy ampy ny fibebahako teo. Ry havana, no nefa arivariva angamba ny ako tamin'izay fotoana izay no niverina tena nibebaka mihitsy tamin'i Jesosy tamin'ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakoraka. Andriamanitra dia lehibe indrindra, tsy azontsika vazivaziana izy. Na iza ianao manao tsirambina ny asan'Andriamanitra ka mieritreritra hoe anao ny asa dia mibeba tompoko, fa sabatra no ahazo antsika zanak'Andriamanitra raha manao vazivazy isika n'Andriamanitra. Tadidi tsara ny tenin'ny tompo, fa ny teny izy hoe tsy tonga hitondra fiadanana izy, fa hitondra sabatra. Amen. Ry havana, tiantsika ny tompo, mijoroa tompoko, mifoaza fa misy Andriamanitra, misy Jesosy, ary tsy mivazivazy antsika zanak'olombelona izy, fa izay masina sy marina ihany, izay mankatoy ihany, izay manetry tena ambany dia ambany ihany, manaja ilay tompo Andriamanitra mahery, irery ihany no afaka miditra lanitra. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.